amin'ny lalao miverina araka izany no antenain'ny mpitiny kitra ny andresen'ny reto ekipa malagasy reto indray ary mba hiakarana amin'ny dingana manaraka. Izay ny mahakasika ny vaovao ara-panatanjahan-teneny fa hiditra amin'ny vaovao ara-pinoana kosa itsika. Isan-taona katekomena miisa 200 mahery no tokanana ho mpandray ny fanasan'ny tompo eo anivon'ny fitandremana FJKM Analamahitsy. Omaly no nanatanterana ny fampitopy-vavahana fanokanana ny tapany voalohany tamin'ny andiany Miobi izay navita ny fianarana nandritra ny herintaona sy nafeny fepetra rehetra takiany lalàna feny fiangonana FJKM. Fanadidina entin'ny Ravaka Randriamanala sy Mamira Samuel. Pino Kristiana misa sy Fulmianada izay mandrafitra ny andiany Miobi tapany voalohany no nitokanana ho mpandray fanasan'ny tompo omaly teo anivon'ny fitandremana FJKM Analamahitsy. Fiangonana moa isan-taona ny fanokana katekomena zany volana febroary zoa dia volana marsa alato fahatelotrany ka ny teny voalohany ary vita ny fianarana izy ireo ara-dalàna ny zavatra rehetra mekeny mbahatorandravitra izy dia androany tokony ny teny voalohany fa ara-volana préazodray ny dimy fa ny fidirana ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo dia dingana iray lehibe eo amin'ny fiainana maha-kristianina. Ny fidirana isan'ny mahampandray fanasan'ny tompo zany dia araka an'izany miombona amin'ny latabatra masina mahampandray azy miara-miombona amin'ny tompo amin'ny sakramenta masina izay no voalohany izay. Kanefa koa fanamparana fahalebiazana miditra tsehatra mihitsy amin'ny foana-piangonana satria manko mahampandray ny vavahady izorana amin'ny asa-piangonana rehetra na naolona izy oam-piangonana na naolona izy dia tsy maintsy mpandray izy aloha ka vavahady idirana mampandray na izy hoe atao sampana na izy atao diakonina na izy atao ampiangonana na hiditra ny toeram-panomanana mpitandro sy ny sefala tokony tsy maintsy mpandray aloha miditra amin'ireny rehetra ireny ka vavahadika izany. Nisy tamin'ireo katekomena no nanolotra ny tena no amin'ny sakramenta batisa ary nisy tamin'izy ireo ihany koa no nanolotra ny zana no amin'izay sakramenta ny batisa izay. Amin'ny 20 marsa izao kosa moa no fantatra fa otokanana ny tapany faharoa amin'ity andiany ity. Nafeny ny fepetra rehetra takiny ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara izy rehetra ireo ny alohan'ny fitokanana. Iny vaovao ara-pinoana no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity takariva ity. Akasitrahana feno ianao izay tsy nisaraka taminay nandritra izay fotoana ny vaovao antsika izay. Manasanao hatrany efa izay eto amin'ny fahitalavitra fa matv tsy saraka fa mbola ao hatrany ireo fandarana izay efa nomanina ho anao. Tena kosa dia mame fotoananao amin'ny manaraka indray mametraka ny veloma mandrapitafara.